Nisy ny fampielezan-kevitra niarahana tamin'ny ramatoa Gabi RAHARISON sy Nova COLOMBE Kandida laharana faha-3 ao amin'ny Boriboritany faha-3. Nisy ny fitafana mivantana tamin'ny pon'ny fokotany tsaramasay sy ny fokotany akorondrano. Ary no amafisin'ny tao anatin'izany fa hitsinjo manokana ny sosialim-bahoaka ny tenany. Eo ihany koa ny fanalefahana ny etratrano, ny fanamorana ny fikarakarana ny taratasy mpanjakana izay ilain'ny vahoaka indrindra fa ny taratasy tany. Ny fandriam-pahalemana, ny fananganana ny voamera ny fandriam-pahalemana isam-pokotany sy ny fampitaovana azy ireo. Eo ihany koa ny fanomezana jiro ahazavana eny anivon'ny fokotany. Ao anatin'ny vinan'ny kandidata Gabi RAHARISON sy Nova COLOMBE ny fanabeazana fototra, ny fanamorana ny fidirana ankizy an-tsekoly, eo ihany koa ny fanabeazana olom-pirenena vanona sy miainga ao anatin'ny fanabeazana fototra na ny éducation civique et citoyenne, fanokafana toerana famakiam-boky sy Internet maimaimpona ary fampiofanana ny mpanabe eny an-tsekoly.